ny fitazonana fahefana amin'izao fotoana izao a sy ny fandresena loatra amin'ny fifidianana sonya fa ny fiatrehana ny zavatra mitranga aty amin'ny firenenao a noho ny zavatra mitranga avy any ivelany sy de zavatra sy phénomène na événement ato anatiny loatra no mampiova ny mampirodana ny fitondrana fa zavatra matetika avy any ivelany foana. Ny mpitondra fanjakana anie mifatoka amin'ny zavatra atao anatiny ihany. Inona moa ny ampiongam-panjakana amin'ny vavany hoe manambany anazy akory zany i Raymond Razeva. Inona ampiongam-panjakana amin'ny vavany général Machiavelli ohatrohatra. Tena zava-dehibe ny amin'izao fotoana izao ny vavany Donald Trump Fantiny Donald Trump zay zavatra lazaina ataony zay zavatra ataony lazaina. Ny vavany Donald Trump manova zavatra lehibe misy amin'ny famasim-bola sika. Ny amin'ny fanapakevitra zay niraisin'ny fitondrana amerikana zay tarihan'ny administration américaine tarihan'ny flou Donald Trump zany tena malaza moa zany amin'izao fotoana izao dia le misy an'le hoe teratany vahiny hafa firenena misy hatrany amin'ny 400 mahery eo zany a tsy ara-dalàna hoe en situation irrégulière zany any États-Unis any Amerika ka dia tsisy indraha fo fa tsy maintsy miverina mody avy hatrany any amin'izay tany aviny. Be dia be moa zany ny resaka atao anatin'le hoe ny firenena reo koa nge samy mba nasoavin'Andriamanitra manana nanina daholo ka aloha ny aty ho anay fa nandanina miverina any amin'izay toerana dia ohatrany hoe omena mission zany le nalefa nody hoe teneniny any aminareo fa nareo ohatrohatran'izao dereo migalabina fotsiny nareo ty ananina ty amin'ny arabe sy ny tsisy misy malagasy raha ny isa aloha atotanisa atao anatany izy hoe ny isa 5 ao anatin'ireo efatra tsiray tapitrisa mahery ireo voakasika hoe fampidina io zany. Hatreto aloha tsika mbola tsy manana vaovao efa tonga ireo sa mbola tsy tonga ahoana ny fomba ampidinandreo satria ny firenena hafa moa zany dia nandefa fiaramanidina nandeha tany ohatran'izao zao tany tsy voatery hitanisan'ireo firenena sa firenena maromaro moa ny voakasika le izy ary betsaka amin'ireo ny afrikanina zany. Dia inona moa ny zavatra mitranga raha hoe tonga amina io tsy any États-Unis rery misy an'ireny atsika hoe olona en situation régulière any France misy an'ireny tany Emirates any Abu Dhabi tany Dubai koa zao tamin'ny taona 420 misy teratany vahiny maromaro misy malagasy une centaine koa zato mahery tany zany no en situation irrégulière koa any. Dia ianao zany manontany tena ahoana moa zany nahatongavan'ireny olom-pirenena hafa firenena ireny tany amin'izany firenena zany dia hoe mba mety hoe hitady fiainana tsaratsara kokoa izy no tany amin'izay tany niaviny. Mety hoe zavatra hafa satria sarotra ihany moa ilomany ve zany nandehanana anakany dia niditra tsokosoko tany tsy ho possible aloha zany indrindra fa hoe firenena ohatran'izany États-Unis zany hoe hiditra tsokosoko any zany ianao ny frontièrany amin'ny Mexique ny mety isy possibilité ahafahana amin'izany fa raha avy amin'ny firenena ohatra va aty Afrika anao andeha ho any États-Unis dia hiditra tsoko tsy possible zany fa tsy maintsy tonga tany izy. Zavatra mety miseho zany ny cas probable dia hoe lany visa ary zany mino fa mety ireo malagasy miisa 5 any amin'le hoe tratra ao anatin'ny situation irrégulière io dia mety ho zany ny tena fandehany nanampitrotraka ihany koa tsika dia tsy nanana ambassadeur tany nandritry ny fotoana lava vao tamin'ny hoe herinandro mahery teo zany zay vao talohan'ny 20 janoary zay le ambassadeur vao nitendrena zany hoe ministry ny varotra sy ny indostria taloha raha Matoloanto Malala izay zao ny ambassadeur atsika vaovao indray any tsy nisy ambassade tany fa tsy nanana ambassadeur mihitsy tsika tany aza lazaina fa niodina Rolanty ny masivoantsika tany États-Unis. Mety antony zany mety hoe lany visa reo dia tsy vita ara-potoana ny fanavozana zany visa zany dia taraiky any atanin'olona any zany dia lasa en situation irrégulière dia miklantiklanty atsy Afrika antsika manana koa raha ny Afrika Atsimo zany mahafantatra olona tsara tratran'izany hoe visa tapitra ihany koa dia teo fotoana anaovana an'ilay fanavozana an'ilay izy dia tsy vita ara-potoana dia lasa en situation irrégulière zany le olona io moa zany le araka le mba mitady fiainana tsaratsara kokoa mety nahatongavany tany kanefa moa zany zay ny zavatra mitranga dia tsy maintsy ampidiana zany reo inona ny tranga zany amin'ireo firenena ny aviny avy. Za aloha zany mahita zalahy ohatran'ireny hoe misy somaliana misy ethiopiana misy zao nigériana
reny olona reny matona napakevitra ny ala tany amin'ny firenena dia misy antony teo. Mety hoe araka ny namara teo mety sahirana izy mieritreritra any misy any amin'ny toerana hafa ohatra ny États-Unis misy fiainana mety atsaratsara kokoa ny fiainany. Ireo olona ireo mety misy manam-pahaizana, mety ihany koa mety tena bandi be mihitsy izy noho ny antony maro samihafa. Fa hoe raha iverina any amin'ny firenena ve izy ho tafavelo sa hitady tany hafa anorenana fangady. Dia eo no iverenantsika tsikelikely aty Madagasikara satria Madagasikara moa zany dia malaza mihitsy amin'ilay hoe manana hospitalité mahay mandray olona pays moramora sy ny sisa dia raha eto Madagasikara tsy vitsy ny teratany vahiny eto maheno eny ianao tsy ndraikindraiky satria tsy dia tena hoe misy contrôle systématique avy eo amin'ireo teratany vahiny vezivezy satria ianao zany mahita ianao tena hoe na fiodirana samihafa zany fotsy menamena mavomavo mangamanga moa filaza le maintsy isan-karazany mihitsy lasa ihany ianao zany tanetrehitra mba aza hoe mba afaka mampiseho an'le ohatra passeport na ohatra tsy tandrefina andraikitra anao nefa zany dia sarotra be lasa ohatra ny misandoka andraikitra anao raha tratran'izany fa hoe tianareo teratany vahiny ary tsy eto indray ny vohitra ihany mandeha anao any amin'ny faritra any dia ohatra hoe inona mampisy an'ireto olona reto aty amin'ny toerana zay tsy hoe raha misy barom-panjakana hoe tokony andehanany io na inona dia ianao zany raha manontany fa reny olona makaty reny mivarobarotra le zavatra to an-dakozia dia etra tonga saina ianao zany hoe mivarobarotra loatra hoe vilany fatana ohatran'izany izy vilia dia any amina zany nge tsy mba hoe reny vohitra distrika no ifanenananao aminy fa nana hoe commune dia hoana ary zany tena ohatrany tonga saina be anao zany hoe reto olona reto ve hoe tena en situation régulière zany hoe ara-dalàna ve ny finy eto manana ndraikitan'izany ny fanjakana ny administration zany le hoe misy contrôle systématique amin'ireo teratany vahiny eto raha tsy zany matsy dia itsika efa malaza ratsy hoe Madagasikara dia plaque tournante amina trafikana drogue dia inona dikan'izany dia misy olona zany tena maniry tandroka mivezivezy eto Madagasikara zany hoe le maniry tandroka zany tena hoe tsolà zany ohatrany hoe tsolà hafa endrika kely dia mety Madagasikara dia maheno ianao hoe tatitra manty hoe misy olona miditra eto alpha ny idirany voaketo izy omega zany misy tena misy tonga eto zany hoe fiovananarana be zany hoe mandalo eto zany dia mivoaka eto dia misy an'ireny zavatra reny tanao le misy an'le hoe voatsela tsoky taona roa teo zay hoe teratany vahiny avy any amin'ny faritra Asia Atsimo Atsinanana zay criminel tany dia aty Madagasikara no ahitana andry zalahy dia hoe ahoana ary ny fomba nahatafidirany teto raha ohatra ka efa fantatra efa fichier zany amin'ny Interpol na tsy fantatra zay fomba izy dia nefa mbola tafiditra eto Madagasikara dia nanaovana filazana fikarohana moa zalahy no tonga hoe eto Madagasikara eto olona reto dia navoaka ny sariny navoaka ny anarany dia aiza moko zatra ry misy vahiny inge avy amina firenena ohatra avy any voajirenao izy hoe ty ihany ary ve le tatsy ohatra ny mitovitovy daholo ny endriny dia sarotra be mihitsy l'izy da ny arana ny tany da niny jabaka tamin'le izy hoe est-ce que toi Alpha tu es Alpha izy mamale yes etsy anany nefa nefa misy Alpha mitovy ndray dia fa hoana izy le Alpha teo sa itsy inona tianao tenenina ao anatin'le izy tsika zany eo anatrehan'le fa zavatra mitranga eto Madagasikara ny kolokolo moa zany ny atsika fa tsy resahana tsony dia tsisy afaka manadio teny hoe tsisy any kolokolo zany eto Madagasikara misy efa voatondrotondra ny tatitra ataon'ny sampana miady amin'izany hoe ady amin'ny kolokolo zany hoe aiza ny administration be an'io io kolokolo io dia eo zany le hoe eo anatrehany dra zany tena efa mandeha lavitra be ny saika ry zalahy hoe ity resaka hoe any ivelany dia ao alifa mody 1,400,000 dia ireny hoe tsy vitsy amin'ireny no tafapetraka any indrindra fa le afrikanina ireo zany dia ho avy any amina toerana samihafa dia tsy maintsy hijerijery izy hoe ahoana indray mifiky andehanana any amin'ny firenena mety tena manamoty zay le resahako teo tonga avy any izy hoe Alpha dia sanatria tonga avy any ka efa nisy ho ali izy dia tenenina dia tonga ty izy mivoaka ity izy omega dia lasa indray izy miverina any amin'izay alehany any zany satria ohatrany hoe nahazo
Vita inona moa zany raha fivavahana le izy ohatran'ny hafahafa vita tsoro ohatran'ny tanao ohatran'ny hoe vita inona moa le filazan'le izy mivoa ianao ry anarana ratsy na laza ratsy ohatran'ny hoe zany ngely izy hoe tena délivrena alpha zany fa tsy nety fa long ianao ity oméga ty topoko de mety iteny elek zany nga moa vaovao retoko efa voasoratra zany solaire miovapolo totana zany ohatroatra zany tsy azo ampitovina amindreny fa resaka hafa mihitsy ny tiana tonga avy ny mila mailo sika zany eo anatrehan'le satria sao de irodorodo avy any de tsika etony raisiny sy itsika ary eto de tady ohatra voilikilika amin'ny tany zany problema be ary mety zany no mahatonga le fitondram-panjakana hoe aloha asiana bureau de doléance foncière satria fatany fitondram-panjakana miakatra ny disadisa ara-piarahamonina sy ny fitoriana makasika tany na de io fanasaka efa misy ny bureau de doléance auprès de présidence de la République fa mbola natsangana indray sakelika zany hoe bureau de doléance foncière conseil des ministres roa eo telo herinandro lasa no namoaka an'izany sa roa herinandro teo zay de zany rehetrarehetra zany kely hoe neto ary ahina hoe tena voilikilika amin'ny tany zaho tena tsy ianao zany tsy ho gaga raha isy apahany am'ireo indrina fa reo afrikana an'ireo ho tafiditra eto Madagasikara amin'ny fomba tsy fantatro ary zao tsy hoe anao kofroka na sanatria hoe anao hoe tsy fitiavana an'ireny fa tsika ho efa malaza hoe Madagasikara de firenena mandray olona Madagasikara de firenena le tsotsotra moramora pays de moramora tsy olana mihitsy miditra Madagasikara satria passoir na miditra na mivoaka zany rehetra Madagasikara nitoana resaka hoe corruption ny administration tena mbola enjana be ny ao anatin'le izy ny antotanisa de milaza zany de zao ny zavatra nitranga na de tsy azo atao kafo be ary misy trafikina zava-mahadomelona maheno anao anarana teratany vahiny de africaine voafarany to zao le isan'le tambazotra anankiray amin'ny resaka mpanondrana sokatra nisy le tanzanianina tratra tany Mahajanga efa navita mission izy afaritra mena be melaka tonga tany amin'ny faritra boeny tany izy voatratra de ino zany hoe nisy treko 4.20 sa 7.20 le nampidirina ponja tao anatin'le fikaroana efa nesaka ihany mpitandro ny filaminana indrindra fa reo hoe pitsirika ny fandiky an-dalàna mahita lisy fa zay zany tsy maintsy ampiaratsika zany aya rehetrarehetra zany satria mbola tsy haiko io zay hitranga ao arin'ny septambra amin'ity taona ity ny antony de zao tapitra amin'ny septambra amin'ity taona ity ny fisitrahantsika zany aloha ny AGOA de mbola barankio anatrehan'ity le hoe mec américaine Great Again ty de le tony administration Trump zany tsy hay hoe itsika ve zany mbola isan'le sitraka itoy ve le AGOA sa tsy itoy raha itoy le AGOA i Madagasikara ve de isan'ny mbola isitraka an'le AGOA zany zao tena mbola ahoana moa le fanao ry Ndriatina sy ry Danily am'le ratsatanany reto rehefa le misy zavatra hoe tena hoe mba hoe tena aloha mba tsy iseho zany aloha ataonao izy atao fampitaingina le ratsatanany reny ina le atao fanofanondro dala de am'izay zany ao tena egane mba tsy le ratsy aiahina ny trano de zay le satria amin'ny septambra raha amin'ity taona ity zany no tapitra le AGOA ankoroa zany inona nitranga aorinan'izay mbola azo ve tsika hoe sursis ve sy ny sisa satria misy antonantony maro no ahafahantsika amin'ny sitraka an'izany AGOA zany fa tsy hoe be inona ry izy tiny hoe ohatran'ny titina fotsiny le Madagasikara ranga de aloha mba andeha le AGOA ino misy mampifandray an'le resaka base toliara hoe tena ny amerikana no sy ny sisa ho hitantsika eo daholo zany fa misy ny ambana misy ny menace satria raha sanatry ny vava zany ka hoe tsy mitoy io AGOA hoe suspendu kely lonareo fa tena rindriatina fa asafiry ny tena ho grave be ao anatin'izany de zay tsika de zao zany tokony efa miomana mieritreritra zavatra hafa ahoana fotrany hoe mamesy papan'le anina ihany tsika ao anatin'le izy fa hoe ao anatina projection zany tsika resaka io de inona daholo ny tagna satria io zao misy fanapa-kevitra tamin'ny filakevitra ministra de hoe natsahatra nasorona mahasolo tena antsika maharitra any amin'ny vondrona européenne sy ny any Belgique zany any Bruxelles le ambassadeur nytendrenana ty fitondran'ity tany de igny nga Omer Belgique prime ministre tamin'ny andro ny titezamita iraisana zany dia abrogé zany le nomination anga Omer Belgique dia tsisy ambassadeur indray zany tsika zany auprès ny vondrona européenne raha izay faharo dia ny premier
conseiller zany hoe ny mpanolotsaina voalohany tamin'ny ambasadytsika tany Belzika ihany koa dia fandalana mody aty Madagasikara sy nitendrenao secrétaire général ministère andraramba iny zany hoe misy fampangana be zany any amin'ny européenne zany Belzika any anefitsika nisany misitraka andreo hitanao olo hoe tositosika maro samihafa amin'ny alalan'le hoe ohatra hoe ren'le hoe vola tahiry amin'ny vondrona amin'ny européenne ao fampandrosoana le fed zany le anaovana lalana amin'ny sinisisa dia banga mbola tsisy olony mbola tsisy olony le ambassadeur le ty zany Omer Berzika io koa moa zany fanendrena ambassadeur manko tsy tia mitovy an'le hoe mpiasa-patsakana ambony eto an-tanàna hoe i Dany tonga dia tendrena tale général ny top radio tsy mandeha amin'izany fa zany mbola misy tolo-tanarana dia alefany amin'le firenena dia le any zany mba manao fanadidiny ty olona ty manahoana sao dia fananana passé izy taty amin'le firenena izy isoloany tena zany hoe sao dia efa nisy zavatra nahavoarory sanatry ny vava tany amin'ny firenena anendrena azy io na natao anatin'ny vondrona tsy fantatro izay misy an'le hoe raha hoe Europa zany amin'ny ankapobeny manahoana le izy tena madio ve dia zay le any zany vao mame okiary dia zay vao le anterinena en conseil des ministres zany hoe nomination de Rakoto na Rasoa ho ambassadeur ary Ananary fa izy zany tsy mitovy amin'le hoe tena sorona Sam zany hoe tena directeur général ny technique dia tsy ohatran'ny aty fa mbola misy pitsopitsony samihafa zany ny fanendrena ambassadeur dia banka zany zao ny toerana dia misy dia isy ampifandray zany hoe zany koa ny légitime be hoe sao dia mba valy fingika ny nandefasana Andramatoa Isabelle de Lattre ty hoe tena hoe anina samy resaka vondrona européenne sy resaka anina le izy indray resaka mbola tsy fantatra iny fa zay aloha zany hoe ny fitondram-panjakana no nanapa-kevitra fa dia atsahatra zany ny asa fisoloana any Madagasikara ao anivon'ny vondrona européenne sy ny any Belzika any Bruxelles zany ny Omer Berzika dia hitantsika eo indray zany toy ny zany rehetra zany fa maninona zany resahany zany rehetrarehetra zany dia mandrafitra ohatran'ny hoe tena raha mijery horizon ianao zany mijery horizon ianao tena mbola ohatran'ireny hoe misy cyclone ao avy ireny tanao manga ny lanitra dia volontany me gris dia me sombre dia ohatrohatrany zany ianao zany mijery le vodilanitra ery tena mba le hoe vody andro Amerika moa le izy mitsinjo vody andro Amerika tena ohatra nokotsa ihany raha zao mifandeha andro samma eny ary fa dia ny misy avisana zany olo hoe ny anay aloha ny tananay dia efa mifampitaingina fanondro sy mifanondro adaly mba tsy iseho zany aia rehetrarehetra zany fa tsy maintsy resahana ihany eny ary manomboka eto dia tony mahazatra antsika aloha zany dia hoe manana 2 minitra zay manana-kevitra miditra miantso eo tena masitraka foana ankirenambara verimberinay moa zany hoe raha mba vaizy ianao miantso raha mba hoe afaka miteny ny anaranao moa vao mahitsy tsara ny anton'izany rehetrarehetra zany dia mba ahafahantsika mba mahita ihany satria tena manampy be an'ny teknisiana araka nambara teo amin'ny fanatsarana hatrany ny fifandraisana ny afantarana ny toerana zay iantsonao io hoe mahazo tsara ary na tsy mahazo tsara ao anatin'ny fifandraisana zany moa dia miankina amin'le hoe mandeha tsara ny herinaratra any amin'ny faritra samihafa andrainisanao zany fa mety mihaino amin'ny alalan'ny finday koa ianao zany dia zava-dehibe zay efa misy antso aloha zany dia raisy ianao miaraba tompoko allo engany mba tsy aminy farinandreo zany hitanareo le sinina TV iny fa mitsongoloka dia akibela tsofoka eo ampovoany ao dia akomina mitondry masitorareo mbola engany tsy enao kosa manahoana tompoko ndao ary manahoana salame raha sorova avy eto Océane saranda eto amin'ny Jiramaty tena ataoko inona mihitsy ny tena olana fa tsy atantisialina tena mampahory aty amin'ny tanàna itosy aty ngany aminareo hoe fa zay mihitsy zany de hoe pitehana mihitsy le firenena miala tsiny ohatrany somary tena isan'andro any ary tenenina aminareo le fetraikany manomboka zao izao tapaka fa mandeha pilana io raha de mahatonga mihaino anareo de amin'ny folo alina indray izy tapaka de maraina tapaka inaraka nefa amin'ny folo alo takiny iny fitiavan-tena nefa samy malagasy mampalahelo le izy riavana fa de miala tsiny indrindra fa de zay mbo afaka ampitainana aminareo tomponaraiky zany aza de ampahoriana loatra ny vahoaka fa manahirana be nareo sona tompoko gany any ny tena ilay izy nge fa azoko an-tsaina mihitsy ihany ko
le tirama moa zany efa io ary be deaibe ny resaka mandeha ao anatin'le izy le teknisianna atsika kosa aloha le mpiasa ao tena fa manao zay ho afany ihany io zany resaka hitatana resaka politika le izy fa le tena fiatraikana ao anatin'le izy non seulement tsy afaka miasa rano tokony izy le mba manao asa fiarina zay miakina mihitsy amin'ny herinaratra ijerama fa le tsy fandripahalemana ao ambadika le izy ko nge ny tena olany miresaka hitao zao le olona tsy lavitra fa eny amin'ilay izy le izy teo misy faritra tsavatsava zao de tena mba malahelo le olona zavatra mba noarina nandritry ny fotoana efa tena ny sakrifisy be tao anatin'le izy goandra la tao anaty maizina tao ny rindrina lasa ny jalamy moto anankiroa halina io lasa ny hatramin'ny akoho ary tena maromaro ny akoho zany tena nanam-potoana ary tsy vitana olona ray io zavatra mitranga io zany am'le tsy fandripahalemana vokatra ao anaty maizina zany rehetrarehetra zany no mitranga de manahirana be mbola nisy mofionana tany andafy tany Tanzania mikasika ny resaka angovo so herinaratra io de hito ny fivoarana fa ohatran'ny miaraba tompoko allo salama tompoko salama aminareo miaraba misy lasorora kilovakina aminareo izy ty moa de amina fikambana maro de maro firenena maro ihany koa mandefa azy de mamaky ahy eto mampieritreritra mafy izy mampitebitebiny vahoaka reo voalaza fa projet présidentiel fifikasany filoha satria teo avian'ireo manam-pahefana fa ny tombotson'ny vahoaka utilité publique ka terena ihany amponina nefa tsy de izany loatra raha tena fa mpandrosolona ny tanàna marina maninona tsy atao mazava za mpahalalana vahoaka fa ty zavatra tsara sy tena ty fandrosola koa ny mponina ho izy manao an'io fanamarian'io dia misy 80 ano any izy ary milaza ny hoe tandindomindo zany mponina amin'ny sakatisy ny nosy kely rehetra ao avaratry Madagasikara fatary tsara fa misy hoe bahiny tondra mpampandosolona dia mitetika mafy ny ady de manala mponina naiza na izy io fanamarina fotsiny de ity any Chine ianao ohatra firenena matanjaka tsisy bahiny tsy hoe manambola betakina de enao no ieboebo am'izany de anala teratany sinoa masomadidy eo amin'ny tany any Chine amin'ny firenena rehetra manana an'izany hoe fiandrana firenena zany ka de mba manao anao loatra moa sika eto Madagasikara no dia manao an'izany tsy moa izao efa ela tenareo hoe ny ambassadeur Masoivo diplomatie atsika nahery taloha nampalely fotsiny de ohatrany hoe be bava fotsiny ny amiral fanarahana ny asa nohatr'izay tsy misy tany diplomatique manonona anarina blezara be tasika zany fanana inge zany ary ty le sy nitenenareo nampidina avy any Belgique ty le tao Bruxelles natao secrétaire général ministère mahay le zalahy io fa de nahoana loatra moa zany najanona le efa fitondra fanjakana anankiray fetrapetra fotsiny zay aloha ilazanonareo hoe Madagasikara ahoana ie misaotra satria zany fisoloana tena amina toerana ohatrany hoe Masoivo zany tena manana didy be mihitsy resahana be de moa zany hoe manao diplomatie économique tsika mba hoe anafika ny any amin'ny tsena rehetrarehetra any satria manana ny atout potentiel ho am'izany de olo zany tsika ohatra mandroso de miemitra io zany no fandehany daloha raisina ny antso manaraka miaraba re eny tompoka efa ao ianao mandrapafonanao de aloha alefa ty Briton ny avany ambanja maheno de misaotra betsaka ho ny am'le web radio de izany koa ny avany ambatolampy mpanao vilany de misaotra mankasitraka anareo manome andreny tatitra reny fa de mahafinaritra mihaino amin'ny alalan'ny web radio avokoa ndahoatra tonga soa ianao ny zavatra resahana ihany koa satria zenga le hitako mihitsy le taratasy lava be nataon'ireo ataontsika hoe firaisamonim-pirenena sy olona maro zany mikasika ny raharahany amin'ny faritry nosy be iny taloha raisiny ianao miaraba atao eny tompoko manao salama miaraba andretina miaraba namana Brito miaraba ny teknisianina sy ny rehetrarehetra ao miaraba tompoko mamelana namana isan'ny ato amin'ny top radio mba hanokompa-tanana kely fotsiny an'izay reverana amako zay raha maheno izy de manokompa-tanana ho anao sy ny fianakavianao de manonona ny fiadanan'ny tompo mandrakariva ho an'ny fianakavianao faharoa manarakaraka an'izany ry zalana amako rehetra fa ty mety stable mihitsy le toetrandro aty aminay aty moa zany de ezaka foana iteny an'izay pasahiranay manefa ny olona dia misy rano de avy eo ny roa andro de maina de mitritra ny tambary ny anton'izay matsy reto tena potika loatra ny tontolo iainana tsy ataon'ny fitondram-panjakana lahara-pahamehana mihitsy le izy zany ny fahitako azy ny antony matsy
mandinika eny amin'ny fiarahamonina indrindra za mandeha matetika dia Antananarivo aty mahita an'ireo hazo saribô miakatra isan'andro eto Antananarivo dia fahalalana ny tena hoe zao ve zany no fanapotehana ny ala eto amin'ity firenentsika ity dia tsy mahagaga raha ohatra zao ny tontolo iainana. Ny antony mantsy ny ala dia amin'ny tany anjara toerana lehibe mihitsy eo amin'ny fikajiana ny tontolo iainana io. Raha tsy resaka fotsiny aminareo fa tsy ny hoe saribô miakatra eto Antananarivo eto. Ngamba ngamba tsara toerana tokoa manana ny sifra amin'ny saribô izay miakatra na laniny ny Antananarivo fotsiny. Ankoatra ny saribô eo ireo mpanao trano mahita an'ireny eny an-dalana eny dia mahita mitsatotsatoka eny daholo ny voarony sy ny karazany. Zany koa zany dia fanindana ny ala daholo zany. Ankoatran'izany misy ireo mpanao fanaka ihany koa. Zany koa tafiditra ao anatiny manimba ny ala dolodolo zany. Dia mety tsy hita amin'ny olona ihany koa fa tena ity isan'ny tena manimba ny tontolo iainana mihitsy ary tokony tsy atao mihitsy be da be amin'ireo orinasa zony Fransa na orinasa zany mampiasa an'io hazo io ampiasaina amin'ny sodiera. Ary ny tena mampalahelo ny namana Letina sy Brito dia izao ny zareo tsy mba le vatany mihitsy no alainy fa io fotony io mihitsy no adiany zareo potehany alaina ampiasaina amin'ny sodiera. Dia ahoana moa zany tsy asimba ny tontolo iainana hampilatsaka ny orana io zany ny zavatra mandeha. Tena tsy zavany tsy tena hoe aiza ny fitondram-panjakana mba mandray anjara farafaratsy mampiena. Tsy hoe manala vetivety fa mampiena. Mamboly azo mba ho fisorohana ny zavatra. Sotra fa zay le zavatra maneno. Eny tompoko. Sotra mampiratra amin'ny maso aloha. Hoe marina satria ny statistika efa milaza hoe mihoatra any amin'ny 5.9 ny ménage ny tokantrano eto Madagasikara dia mbola amin'ireo le ataontsika hoe ny source d'énergie zany dia mbola manodidina an'le hoe charbon sy kitay. Zay zany 5.9 ny tokantrano manerana ny nosy. Zany ngely misy an'le énergie propre le mba niresahana hoe mandeha amin'ny électricité zany na avy amin'ny masoandro na avy amin'ny rano na avy amin'ny rivotra ankoatra ny gaz zany entona fandrehatra. Ny gaz dia mbola tsy nirehitra no atakatra ny vidiny aloha. Ny électricité dia io tsy mbola misy mitokodiny eo amin'ny 20% ny malagasy no misitraka an'izany mbola tanàn-dehibe. Zay ihany zany no ahitana an'io fa ny ambanivohitra zany dia efa mbola miverina amin'le niresahanao teo. Marina fa misy ny hoe tsy ny hazo rehetra fa misy ny hazo volena hoe natao amin'izany zavatra resahanao zany hoe anaovana planche, anaovana coffrage reny, misy natokanao amin'izany ary azadino fa raha tena mijery ny antom-pisian'io fanalamanga io anao rindry atiana dia natao amin'izany mihitsy izy anaovana hamatsiana an'ireny le zavatra resahanareo amin'le filana zany. Ary ny fanalamanga nge raha ny fahafantarako an'izy io dia tsy hoe aty amin'ny Moramanga ihany no anao an'le asa fambolena sy hoe resaka ala io fa raha tsy diso misy faritra 3 tokony anaovana io any amin'ny faritry Orombe raha tsy diso tokony misy ray dia any amin'ny faritry Sofia tokony anaovana le asa nity le hoe voly hazo aingam-pitombo ahafahana trandrahana amin'ny resaka industriel zany. Fa Moramanga moa zany ny tena malaza fa Nalamanga dia Moramanga ny tena betsaka fa raha ny fahafantarako an'izy io dia izy mihitsy nisy tena manana an'le mission ngeza be anao an'le hoe fanaovana fambolekazo amina toerana midadasika amina toerana tsy horery ary efa misy ny karazana hazo raha tsy diso nisy fiaraha-miasa tamin'ny Rosonozo misy karazana hazo aingam-pitombo raha tsy diso eo amin'ny 20 taona raha ela indrindra dia efa tena ngeza izy sadidiko moa ny anaran'le hazo fa miresaka zay le olona dia sendra taverina ato anatin'ny sekony foa ary zany nge le tena politika tena zay le hoe politika ny angovo mila tena jerena aingany io fa raha mbola zao aloha zany mihoatra amin'ny fitombon'ny mponina tena mbola ezaka be mihitsy mampifandray an'izany hoe angovo madio mba ahafahana miaro ny tontolo iainana zany. Eny ary raisina aloha ianao miaraba tompoko. Manao ahoana miaraba tompoko radio. Miaraba tompoko. Miaraba nareo miaraba am'kely dia miaraba am'teknisianay. Miaraba tiako tenenina raha dia tsy lasinareo resaka mihitsy moa zany fa momba n'ity ferinasa selo sabory gendarme numérique. Za mba manita ranareo le mpanao gazety.
arakaraka le vaovao atao Facebook moa zany de hoe tsy fantatra hoe gendarme ihany sambotra fa izy vady amanjara ny lasa any de lasa an'ireo olon'ireo zany ny iPhone tena lafo vidy raha ile filaza le olona azy aby miaraka amin'ny fiara de vady amanjara io lasa any hita hoe aiza nay fantatra hoe matomany aminareo va le vaovao fa raha tamin'ny andron'ny lalam-pinambandriana tamin'ny taloha zany efa solidarité efa firaisankina tsy firaisankina zany tokony mba hisy azy zay zany aminareo le mpanao gazety tsepa ohatra fa tena mpanao gazety normal tokony mba hisy firaisankina raha mba hanoerana le zava misy nareo ke manana sata manokana amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena na international za avy eo nampianatra anareo azy zany fa mba raha mba hisy firaisankina aminareo le mpanao gazety fa tsy mampalahelo raha hoe tena anaova antipatsaka sy de ty atao zany le olona tsirairay na de olona tena hoe tokony ty atao azy zany de tena mba manentana anareo araka mba miraisa ino nareo de mba nareo zava-misy mahazo anterinaseno io fa olona tsy nagalatry olona tsy namono olona olona raha tena mpanao gazety tena maty anary tena tamin'ny andro leny tetezamity reny ke momba zareo fitondran'ireo ny trandraha ity ary laza zao ny anaovany azy tena tonga de hoe samborina miaraka amin'ny any mivady amanjana de raha filaza le ataraty fa elaikiny hoe tena lasany any le fitaovana hoenty miseratera lafo zay ohatra veriverina ie ianao ihany moa zany laza lisy tena fara hoe alako ny laingy de itsika koa satria ty onjam-peo oatra ny tony zany onjam-peo ty fa raha miresaka tsy amin'ny couloir atsy de miady hevitra an'izany fa raha miresaka eto amin'ny ty onjam-peo ty de tsy maintsy vaovao tena vao marina mba tsy isin'ny savorovoro-tsaina zany no resahany eto zany tsy mahita mihitsy zay araka ny lazainy hoe eny amin'ny Facebook fa tsy afaka mitompo teny fantatra zay satria raha iteny eto hoe tokony mba vaovao miampy n'izay voalaza zany ary vao marina tsara no resahana eto fa zay kory tsy manamaivana an'le tranga misy raha oeraka zay le izy fa eo am-pikaroana ny tena vaovao rehetra zany satria zay kio de mba mahita ohatra ny hitanao zany fa raha zany ny tonga de hoe raha am'izao ora resahana izao zany de ao am-panangonana sy fanaovana investigation zay ny antonandro am'resaka anao vady amanjanany hoe inona ny idirany ao anatin'le izy manaona ny lalàna mifipetraka zay raha tena zay tokoa izy fa tsy hoe anaovana tonga de safo be matsina fotsiny hoe ifanomezantsina ohatra ny satria ny fotoana mbola manana ahafahana mahazo sy mikaroka n'izany rehetrarehetra zany zay zany izy amintsika am'izao am'tontsika hoe amin'ny valo amin'ny sivolatsaka fifa zao zay aloha no azony resahana de resahana eo zany fa tsy manamaina fa nitranga fotsiny ohatra ny tany aloha de hoe raha misy zay ka vao marina tsy zay tsy milaza mihitsy hoe misy na tsisy fa raha misy ka vao marina le izy ny zavatra azonay porofona fotsiny aloha de za aloha nahita maso tokoa hoe amin'ny brao an'ny fikaroana iny ty izy fandikandana eloka bevava de mahita sariny am'le misy mandadary mipetaka eo mipetadrindrina zay aloha misy zany ary tsy voa zao zany fa fotoana naharitra nisy zany ny amin'ny resaka hoe arrestation mbola renana inona ny circonstance tao anatin'le zany nge mila fatarina daholy hoe ao anatin'ny ahoana mahatonga zany fa raha zay ho alizy araka nambara teo de misy ny 2 poids 2 mesures satria betsaka ihany ny fitaraina na fitoriana napetraka na tamin'ireo sampana samihafa tao anatin'le izy na cybercriminalité na inona fa tsisy toy de zay fotsiny izy hoe mety misy ny 2 poids 2 mesures tsy azo lavina zany ary tsisy afaka aty mbola tsaroko eto zany ohatra hoe nisy arrestation ve le ohatra tamin'ina fitohiny satria be deabe victime zany ro tompona ndraiky samihafa avy amin'ny fanoerana am'le hoe misy misandoka misy manao montage vidéo zavatra tsy tenen'ny olona efa nataon'le hoe misy olona efa maty mbola voviravira eny amin'ny tambazotra sosialy ataony avy amin'ireo ataontsika hoe compte fake zany na compte fake moa fatatra foana fa tsy maintsy misy laharana taribingy manao an'izy mamiravira fiainan'olona efa tokony mba hoe andrem-piadanana lazaina fa mikonokonona fanongana mpanjakana de ohatrany mangina fotsiny efa tena zay nga mba ny tena isany anankiray tsy maintsy mba resahantsika le hoe 2 poids 2 mesures sy le resaka liberté d'expression sy ao anatin'le izy ny liberté de presse moa jerena satria eo koa nge mbola mety hiteny le olona fa misy koa nge ny hoe ho lavitry ny mpanao gazety ao anatin'ireny zavatra ireny ny ho lavitra zany de tsy hanavahany hoe rehefa mpiaradina tsy mpiaradia amin'ny fitondrana de mangina na tsy miteny fa misy ambaratonga maro samihafa matoa zany mbola tsy maneho hevitra de mety mbola ao anatin'ny fanadidina mitovy aminay koa inona marina inanao na circonstance l'izy iza marina ny tena voasambotra ao anatin'le izy andao aloha raisina ny atso manaraka miaraba dopoko
manao hoany fomba le fampilikaziny amba taky ho teneny kely maninona re tompoko raba zaray nisapokotany le zanakasy ohatra ty ambany voatra manko tsy de be tanana manahoana le ty ambany voatra mpamboly mba mena 5,000 isa ohatra de ny olona ty tsy maintsy mamanana tany kely mba amboleny eny amizorony efatelo le izy ohatra mba ataony marika am'le taniny fa ty le atao fotony lany tsisy fiarakarany tsisy ininy fa raha omeny tanany tonga ty ambany voatra ty io mba araky le filoam-pokotany hoe namboly anina marina vera fo aiza ry izy satria kely le tanàna fa raha ty le faobe hitako mandeha ty ty clé olo le zanakazy mba tokony mba moray fanjakana koa ny vidin'le zanakazy fa tsy vita ty ambany voatra zany 500 zany mahastapaka toko zany raha vary toko ota toko ny zany etsingely izy io koa moa zany